Ny alarobia 7 janoary tamin'ny 7 aty an-toerana no nigadina teto amin'ny seranam-piaramanidina Haile Selassie eto Addis Abeba ny filoha Rajaonarimampianina Mivady sy ny delegasiona nitarihiny andray anjara amin'ny fivoriana faha 12 ara-potoana ny vondrona Afrikanina. Sambany tato anatin'ny 5 taona izao vao nisy filoham-pirenena malagasy indray nanatrika sy nandray anjara fitenenana teto anivon'ny fianakaviam-be ny vondrona Afrikanina. Karariny raha tamin'ny fomba feno fanajana tanteraka no nandraisana azy taty an-drenivohitra Etiopia. Ny alakamisy 7 janoary melohan'ny fanokafana ny fivoriana amin'ny fomba ofisialy dia nanatrika ny fivoriam-be faratapony tsy ara-potoana ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana eo anivon'ny vondrona SADC ny filoha malagasy Rajaonarimampianina. Teto no nanambarany SADC fa nofoanana avokoa ireo sazy niatra tamin'ny Madagasikara. Ankoatra ny fionana sy ny fankasitrahana dia namafisy ny filoha Rajaonarimampianina ny fanirian'i Madagasikara anatevina ny fiara-miasany amin'ireo firenena namany eo anivon'ny SADC. Tamin'ny folora sasany kosa no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny lanonam-panokafana ny fionan-be faha 12 ny vondrona Afrikanina teto Addis Abeba. Andriamatoa Haile Mariam Desalegn, ny filohan'ny komisionn'ny vondrona Afrikanina, Ramatoa Nkosazana Dlamini Zuma ary ny sekretera jeneraly lefitry ny firenena mikambana no nanatanteraka ireo lahateny fanokafana. Ny filoha malagasy Rajaonarimampianina kosa no nisantatra ny kabary ny fandimbiazan'ireo filoha-pirenena.